ahoana marina ny fitantanana ny firenena. Anisan'ny tena nibahana teto amin'ity fandarana ity ny mahakasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena, na ny fitantanana ny valanaretina coronavirus, na ny fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny arahana hita fa tsy nisy ary tsy mbola misy paikady mazava hitondrana ny firenena, kanefa tamin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra dia laza ny kandida Andry Nirina Rajoelina fa efa vonina ny UEM. Ny zava-misy aloha de lasa PM indray ilay izy, ary mbola eo ampamolavolana azy ry zareo. Tena dradradradra mihitsy ny fampandrina adrisa ho an'ny vahoaka tamin'izany, ary mbola mitohy mandraka kehitriny aza. Izany hoe tsy fantatra mihitsy izany izay lalankizora ny firenena tao anatin'izay rotaona izay. Hitantaratra mihitsy moa izany teo amin'ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana izao, izay niteraka ihany koa ny krizy ara-sosialy sy toe-karena. Mitondra fanjakana tsy manana programa mazava izany, vokany latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Izany moa de noporofoy ny banky iraisam-pirenena ny 12 ny volana Desambra teo, fa vinavinaina ho ny ampy iray faingo 4 tapitrisa ny isan'ireo malagasy voasikazy tena mahantra tamin'ny taona 2024 ity. Izany hoe nisondrotra ho 7.4 ny tany fahantrana eto amintsika. Izany tarehimarika izany no tena ambony indrindra dia hatramin'ny taona 2024. Raha atao jeritodika, maro tokoa ny fotoana natokany momba ity fitantanana ny firenena ity. Misongadina amin'ny reny ny tsy fisian'ny mangarahara, ny tsy fahaiza mitarika ary ny tsy fisian'ny lahara-pahamehana matotra entina anavotana ny firenena. Raha tsy ahivina atrany tamin'ny fampelezan-kevitra dia ny arahana hita ireny fitenenana sy fampanantenana pokaty nataon'ny mpitondra ireny. Ny fandarana ny 12 ny volana Jona dia mamerina zavatra voalaza ny kandida Andry Nirina Rajoelina tamin'izany. Atsaroantsika tamin'ny fotoana ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024, nandritra ny ady hevitra na ny débat, dia nilaza ny kandida Andry Rajoelina fa tsy miankina amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola traditionnel, raha mbola ireo no anteratsika, raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenena ireo no antenantsika ampandrosoana ny Madagasikara, dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. Amin'izao mifanohitra ny nolazaina sy ny zava-misy, mbola ireo mpamatsy vola mahazatra toy ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ihany aloha no manampy mafy an'i Madagasikara raha vao nitranga ity krizy ara-pahasalamana vokatry ny coronavirus ity. Raha nisy tokoa izany ambopo sy ny fijoroana amin'ny teny izay nomena ny vahoaka dia tokony tonga denanda ireo vola be izay mitetina 470 miliara dolara ny mpitondra ary dia nampiseho ny fahavonona ny nolazainy tamin'ireo fotoana ireny. Ny tetiky ny mpitondra mantsy dia ampiseho amin'ny olona fa hoe tia tanindrazana ry zareo ka tsy baiko ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena. Izany fitiavan-tanindrazana na ny patriotisme izany dia noezainana helika tamin'ny serasera rehetra nanomboka tamin'ny tambavy CVO iny. Nolazaina fa tsy tia tanindrazana izay tsy misotro na ihany koa mitsikera iny tambavy iny. Mazava izany tsy mbola matotra eo amin'ny fitantanan-draharaha mihitsy ny mpitondra noho ny valanaretina coronavirus dia nahazo famatsim-bola besaka tokoa ny mpitondra, na dia nilaza aza fa tsy ilaina ireo mpamatsy vola mahazatra fa tsy mitondra ny fampandrosoana. Natao inona daholo tokoa moa ireny vola ireny. Maro tokoa ny fandaharana ny lazana teto fa tsy misy ny mangarahara teo amin'ny fitantanana ara-bola. Tsy ny mpanotra ihany no namaky-batselana izany fa teo ihany koa ireo sokajin'olona maro samihafa teto amin'ny firenena. Toy izao ny famidinana ireo famatsim-bola azo
tamin'ny fandaharana ny faharoapolo ny volana aprily. 470 sy 400 tapitrisa dolara ny totaly ny famatsim-bola azony Madagasikara ho an'ny ady amin'ny coronavirus nanomboka ny 120 ny volana marsa izany lazan'ny filoham-pirenena fa nahitana atrangana coronavirus teto Madagasikara tamin'io daty io. 580 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international, 100 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale ary 50 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale hatrany, 210 tapitrisa dolara avy amin'ny AFD na ny Agence française de développement. Atreto de tsy misy tatitra mazava ny momba io vola be io ny amin'ny ampiasaina zany avy amin'ny fanjakana. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany de ny hoe ny sitraka io famatsim-bola io ve ny vahoaka madinika isam-baravarana? Ny hita mantsy de ireo tsara vintana ihany no ny sitraka ny fanampiana. Fanomezana io ho ny vahoaka malagasy dia mpanatanteraka ny fitondram-panjakana fa tsy avadika le resaka hoe avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy le izy tsy fotoana angambo zao ametrahantsika an'izany hoe mba ho hitan'ny vahoaka ary atao fanomezana avy amin'ny anaran'olo tokana tsy de tsara tsara satria tombontsoa ny vahoaka malagasy io fanomezana azy tsika avy any ivelany io de tokony manana tombony amin'izany daholo ny vahoaka malagasy fa tsy tokony hoe apetraka hoe fananan'olo tokana na fanomezan'olo tokana le izy. Ohatrinona tamin'ny vola 470 tapitrisa dolara io no nampiasaina ho an'ny tsena mora izay natokana ho an'ireo tsara vintana azo izany. Ohatrinona amin'ny vola io ihany koa natokana ho an'ny vatsinjo ho an'ireo olona tsara vintana izay misitraka izany. Olona maro eny anivon'ny fokotany no menomenina fa angonina fotsiny karne pokotany fa tsy mahazo ilay fanampiana akory. Tsy nisy mihitsy ny tatitra nataon'ny mpitondra momba ny fandaniana izany vola izany na de misy aza ny dekret izay mamaritra izany. Nisy mihitsy aza moa ny fandaharana ny 7 ny volana May izay nanomezana ny toerana misy antsika raha mikasika izany mangarahara izany. Ity ny tatitra azo ny faran'ny volana Aprily 2024 teo fa nadiadina maneran-tany mikasika ny fangarahara ny teti-bolam-panjakana ity. 270 amin'ny zato ny noty ambany indrindra tokony ho tratrarina satria izay milaza fa misy ny mangarahara amin'ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana. Firenena 70 amin'ny zato nanaovana fanadiadiana ka isan'izany Madagasikara. Aotra amin'ny zato ny mari-pandrefesana eto ka 270 amin'ny zato no noty ambany indrindra tokony ho tratrarina ny firenena iray. 70 amin'ny zato na 40% no isa azo ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 izany hoe mbola betsaka no afen'ny fanjakana momba ny teti-bola eto amintsika satria ao amin'ilay sokazy insuffisant no misy atsika eto. Fa 80 amin'ireo firenena 70 amin'ny zato nanaovana fanadiadiana i Madagasikara tamin'ity fanadiadiana i OBS ity. I Afrika Atsimo no tsara laharana indrindra amin'ny mangarahara ny teti-bolam-panjakana satria manana noty 70 amin'ny zato na 87% no azony. Ity indray ny amin'ny fahafahany olon-drehetra mandray anjara amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana. Ohatra amin'ny zato atrandry no mari-pandrefesana, 4 amin'ny zato na 6% no noty azo ny Madagasikara. Inona tokoa moa izany no ampisongadina any Madagasikara maneran-tany? Mazava arak'izany fa tsy nanao ezaka mihitsy mba isiany mangarahara ny mpitondra. Ny fandraisan'ny olom-pirenena izany teti-bola izany moa dia tsy misy mihitsy. Hitantsika izany tamin'ny famolavolana sy ny fandaniana ny teti-bola farany 2024 teo. Manaprofo izany ihany koa ny fandaharana ny 12 ny volana Jiona teo. Efa voalaza teo fa tsy misy mihitsy ny fitsonjovana ny sosialim-bahoaka sy ny ara-toe-karena ary ny mangarahara. Tsy fantatra aloha raha toka mila zavaina indray ny tena dikany hoe mangarahara fa tsy hita taratra tao anatin'ilay tatitra mihitsy izay mangarahara izay. Mizara telo mazava tsara ireo famatsim-bola. Vola mitetina na 570 tapitrisa dolara ny vola efa ndritra tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izay mazava ho azy fa ny fanjakana no mitantana izany. Vola mitetina 970 tapitrisa dolara no mbola anaovana fampirarahana na miandry ihany koa ny fanapahan-kevitry ny mpamatsy vola. Ny ambiny de volan'ireo tetikasa efa misy eto Madagasikara fa saingy navadika ho ady amin'ny coronavirus ka ireo tetikasa ihany no mitantana izany.
ny fitambaran'ireo rehetra ireo dia manome 7,7 faingo fitamby 7 tapitrisa dolara. Ireo rehetra ireo dia tsy dia tena mazava amin'ny antsipriany na dia fantatra aza ny sasany indrindra ny volany tetikasa toy ny fividianana fiarovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana na ny EPI, ny kojakojan'ny laboratoara sy ny sisa. Ny tena olana dia ireo vola be 5,3 faingo 7,7 dolara izay tantany ny fanjakana dia tsy misy antsipriany mihitsy fa dia izao fotsiny hoe ao anatin'ny financement budget général. Fa ahoana marina ny famatsimbola ny vidianana na nanofana ireny 4x4 ireny, ahoana ny famokarana ireny tambavy CVO ireny. Vola avy aiza no nahafahan'ny fanjakana nanome don CVO ireny firenena afrikanina ireny. Ahoana ny mahakasika ilay 7 miliara ariary na 2 tapitrisa dolara izay nividianana bonbon ireny. Miandry ny tatitra mahakasika izany ny vahoaka. Misy ny fitsipoka tokony arahana mikasika ireny famatsimbola mpanjakana ireny amin'ny famoahana sy ny fandaniana izany. Misy ihany koa mantsy ny filazana fa efa nivoaka any amin'ny tranokala ny ministera ny vola mikasika izany. Mbola azo lazaina fa betsaka ny zavatra tsy voalaza ao sy tsy mazava ihany koa. Tsy hoe ny mangarahara ihany no tsy misy, fa ny arahana hita teto ny tsy fahaizan'ny fitondrana nandamina sy nandrindra ireny fizarana samihafa ireny. Matetika moa dia tsy fantatra intsony izay olona tokony isitraka ireny fanomezana avy amin'ny fanjakana ireny. Korontana sy fimenomenomana matetika no hita tseroa vokatra izany. Vao nanomboka mihitsy ireny fizarana ireny tamin'ny alalan'ny tsena mora dia hita ny korontana. Sompandaharana ny 12 ny volana aprily ity no mamintina antsika amin'izany. Ahoana tokoa moa no hanajana ny fihiboana nefa ny famoriana olona mitoy hatrany. Filaharam-be hatrany amin'ny tsena mora. Teo ihany koa ny fakana fahazon-dalana hiazon'ny faritra nanomboka ny alatsinainy teo. Ny fizarana vary mora akoatra ny filaharana izay efa misy hatramin'ny 2 maraina ny mametraka arona dia mampitaraina ny olona ihany koa ny tsy fampiny mangarahara. Tsy sakafo dia tsy maintsy milahatra zay hoe eto misy vary fa ny any épicerie tsy takatra efa lafo. Ny anay ny tatavina andrano hohanina androany. Matahotra ihany fa le mpiasan'ny commune zany tsy hainy misy le mandamina le programme. Tena tokony ilahatra tsara le olona hatramin'ny maraina hatramin'ny firy ny lahatra dia tokony hoe misy lera ny famoahana an'le vary fa tokony hoe amin'izao zany mamoaka vary dia mba milahatra tsara le olona. Tany io raha tena marina satria manomboka tamin'ny 7 maraina be dia amin'ny 10 vao hizaran'le vary nefa dia nefa izao le olona mitangorona nefa rarana hoe tsy mahazo tangorona le olona. Dia inona zany ny solution tokony ataon'le olona zay matahotra zay nefa zay te hihinan-kanina zay. Zay ny tena marina. Te hihinan-kanina zay nefa izao ny zavatra mahahiaina anay. Tokony efa arifokotany zavatra io fa tsy atambatra aty amin'ny EPP aty fotsiny. Tsy nijanona mihitsy ireny korontana ireny fa dia nitoy teny foana isaky ny misy fizarana ataon'ny mpitondra. Ireny dia mariky ny tsy fahaizana mandamina sy mandrindra ny programana asa izay atao. Mariky ny tsy fahaiza-mitantana ihany koa ireny. Teo ihany koa ireo tetikasa izay tsy hita hoe efa mba nisy fandiniana lalina ve. Ohatra tamin'izany ilay fanapahan-kevitra fa hanao plan Marshall. Toy izao ny famakafakana tsotra natao momba aniny tetikasa iny ny fa 12 ny volana Jona lasa teo. Ny tiana holazaina dia izao. Ny plan Marshall dia mifantoka betsaka teo amin'ny fampiroboroboana ara-toekarena, indrindra ny famokarana ara-industrialy. Ny fanontaniana mipetraka izany dia ny hoe move fantatry ny filoha tsara izany atao hoe plan Marshall izany. Aleo aloha tsy ho resana ny tetibola amin'izany satria tsy azo ampitahaina. Hoy mantsy ny filoha tamin'ny alahady alina lasa teo. Dia isy paikady fanorenana sy fanarenana zay apetratsika eto amin'ny firenena na plan Marshall zany no apetraka. Ao anatin'izany dia misy vola 1043 milliards d'ariary zay napetraka ao anatin'ny loi de finances rectificatif. Anaovana asa maro be manerana ny districta, manerana ny Madagasikara, fanaovana ny université,
fanaovana ny barao-panjakana isan'ny tokony zay efa misy io hitanareo amin'ny fahitalavitra reny zao dia efa mandeha daholo ny fanaovana hôpitaly manerana ny district, ny fanaovana an'ireo trano rehetra, ny fanaovana ny fanamboaran-dalana 1250 kilometatra lalana ao amboarintsika amin'ity taona ty. 3.4 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny plan Marshall malagasy. Raha vadika vola vahiny io dia eo amin'ny 2.7 faingo 3 tapitrisa dolara anoany. Raha raisina anaovana kajy amin'ny tarehimarika tamin'ny taona 4 ity amin'ny fanaovana lalana vita tara na goudron dia 7.300 sy 7 alina sy 4 hetsy isaky ny kilometatra ho an'ny lalana tsy mifanena na ilay antsoina hoe sens unique. Raha atao mifanena izany dia mitetina 7.700 sy 4 alina sy 5 hetsy USD isaky ny kilometatra. Izany hoe 7.400 kilometatra eo ihany no lalana vitany ho an'ny vola io. Marina tsara fa antotanisa tamin'ny taona 4 io noraisina io ary taty Afrika. Raha amin'ny vidiny amin'izao 24 izao dia mazava ho azy fa mbola latsaky ny 7.400 kilometatra no lalana mety ho vitany io vola io. Izany hoe eo amin'ilay 7.700 kilometatra izay vinavinaina ovitaina dia ho lalan-tandry no betsaka fa ho kely andry ny lalana vita tara na goudron. Ny antony mbola maro ireo fotodrafitrasa toy ny sekoly, hôpitaly, barao-panjakana kasaina ovitaina araky ny voatanisany filoha teo. Sao de fampanantenana pokaty indray ary rehity aoka ihany koa ho ataontsika ao an-tsaina fa programa nasa amin'ny taona 24 ity daholo ireo kanefa ny taona efa misasaka amin'izao. Raha anaraka fomba fanao amin'ny fampiasam-bola-panjakana dia tsy maintsy mihitsy ny fiantsoana tolobidy na ilay antsoina hoe appel d'offre. Firy volana zany sisa no anaovana ny asa satria araky ny fomba fanao amin'ny fampiasam-bola-panjakana dia tsy maintsy lanina amin'ny taona ity io vola io. Izany hoe tsy maintsy voaloha alohan'ny faran'ny taona ny volan'ireo orinasa manao ny asa. Mipetraka izany ny fanontaniana hoe vita tokoa ve ireo asa BDP izay notanisainy ny filoham-pirenena ireo? Sa ve ho ataon'ny mpitondra marché de gré à gré sahala amin'ilay bonbon société daholo indray? Sao de asa kitoatoa ary novitaina kanefa de lazaina fa manara-penitra. Aza de anaovana fampanantenana pokaty foana reny vahoaky fa tsy sanatria akory ho bady daholo ireo vahoaky ireo. Aza de faly makatahaka ihany koa ka atao hoe plan Marshall kanefa tsy misy hitovizany amin'izany akory. Fanakaza indray ilay ambom-pirenena. Efa tapitra ity ny taona kanefa nangina tanteraky ny plan Marshall iny. 4 kilometatra tokoa ary ny lalana vitany zao fitondrany zao. Firy ireo fotodrafitrasa izay nilazaina fa ovitaina amin'ny taona ity ao anatin'ny plan Marshall io. Raha ny teti-bola 1.4 izay natao ambolitra teo aloha dia tsy misy filazana mihitsy fa mitoy ilay plan Marshall. Ny tiana ho lazaina dia toa afo mololo ihany ny fanaovana tetikasa fa tsy mihitsy ny fanaraha-maso ireny. Eo amin'izay lafiny ara-pitantanana ny firenena izay dia narahana hita ihany koa ny tsy fisian'ny fahaiza-mitarika na ny leadership teo amin'ny mpitondra. Ny baribary tamin'ny vahoaka malagasy ny ady an-trano sy ny tsy fisian'ny fandrindrana teo amin'ny mpitondra. Ohatra amin'izany teo ny fanolanana niaraka tamin'ny ministry ny fahasalamana tamin'izany. Toy izao ny fampidirana izany tamin'ny fandaharana fa 7 ny volana Jolay. Efa nisy fotoana izahay no nanambara teto fa tsy manana fahaiza-mitarika na leadership ary tsy manana vision na fahaizana mijery lavitra ny mpitondra. Tsy misy ihany koa ny paikady matotra entina miady amin'ny ity valanaretina ity ka miantraika amin'ny ain'ny vahoaka malagasy izany. Raha tsy laza afa-tsy ireo 780 lavo ireo sy ireo olona nindaosy ny fahafatesana hafa izay tsy tafiditra ao anatin'ireo. Izany tsy fahaiza-mitarika eo amin'ny mpitondra izany
dia mibaribary hitany vahoaka rehetra tamin'ity herinandro ity. Samy nahita sy nahatsapa daholo ny malagasy, fa misy tsy fitovia-kevitra eo amin'ireo mpitondra raha mikasika ny fitantanana ity valanaretina ity. Ko tsy mahagaga raha toka tsy voafehy ny aretina. Nanoratra ary nanao fangatahana tany amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka mantsy ny ministry ny fahasalamana tamin'ny alatsinainy 20 ny volana Jolay lasa teo. Nilaza izy fa mirongatra be ny aretina indrindra eto an-drenivohitra ary feno sy tsy maharaka intsony ireo hopitaly eto an-drenivohitra. Ny aretina koa dia manomboka miparitaka any amin'ny faritra sy ny distrika hafa. Nisy moa ny fangatahana fanampiana amin'ireo fitaovana sy ny fanafody izay entina miatrika izany fiparitahany aretina izany nampiarahana tamin'ilay taratasy. Io taratasy io dia milaza ny marina fa tsy voafehy mihitsy ny valanaretina fa nininana fenina hatramin'izay. Tsy niandrela moa ny ministra mpitondra tenin'ny governemanta fa dia nitsipaka marindrany io taratasy io ka nolazainy fa tsy nisy fampiarahana ary nolazaina aza fa ioarany zava-misy ny ministry ny fahasalamana sy ny mpiara-miasa aminy. Tena dakam-bava fo natao ho an'ny ministry ny fahasalamana izay tena mahalala ny zava-misy izany. Izany ihany koa no midika fa miady an-trano ny mpitondra ary tsy fantatra intsony izay tena tompon'andraikitra. Ny vahoaka malagasy sasany amin'izay maty vokatry ny aretina ihany. Ireo taratasy roa ireo ihany koa dia midika fa tsy misy ny paikady mazava. Manamarina ny tsify sy ny paikady izany ihany koa ny famoahana ny plan de riposte izay nataon'ny ministera ny fiarovana. Misy marina ve ny fanomanana aniady amin'ity valanaretina ity? Iza ny tompon'andraikitra amin'izao? Tsy manana fahaiza mitarika ilay mpitarika matotonga amin'izao ady an-trano sy fifangarona andraikitra izao. Zava-misy nitranga tamin'ity taona ity daholo ireny ary azo lazaina fa mitondra enatra ho an'ny mpitondra sy ny firenena mihitsy. Ny resaka kolikoly aloha dia betsaka ny tsy mazava fa miandry izay fanadiadiana ataon'ny biankony rehetra. Teo mantsy ilay resaka bonbon sucette, ilay resaka écran plat. Momba iny écran plat iny dia toy izao nitondrana azy teto amin'ny fandaharana ny 8 ny volana Aogositra. Eny, fanadiny filohan'ny Sénat sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena aza tamin'ny famaranana ny fivoriam-be voalohany nataon'izy ireo dia samy mitaka izany mangarara izany avokoa. Dia ho gaga ary ve isika raha toka niparitaka tany anatin'ny tambazotra serasera nandritra iny farany herinandro iny ilay faktura misy ny sonehan'ny ministry ny atitany sy ny ramatovadina. Rehefa dinihina tsara ilay faktura izay miompampana ny vidin-javatra ao dia amin'ny anaran'ny CCO ilay izy. Nilaza moa ny ministra fa dao nomeny PNUD ireo. Ny mahagaga dia maninona no tsy ny PNUD no nividy azy ary rehefa avy eo dia nomena ny CCO? Faharoa, misy conflit d'intérêt io faktura io satria dia ny orinasa izay asan'ny vadin'ny ministra izay izy no directeur commercial ao no manao soni ary ny ministry ny atitany no manao soni amin'ny mahafilohan'ny CCO azy. Averiny indray conflit d'intérêt izany. Hoy mantsy ny ministra rehefa nanontaniana. Zany secret professionnel moa samy manana ny azy tolotolo. Zany tsy mety zany zavatra zany hoe zay zavatra eto zay zavatra rehetrarehetra any amina fanjakana na any amin'ny orinasa iray dia alefa dolodolo ve dia rehefa aveo misy fafana ny sasany sisy misy ara-dalàna toboko ny fifanarahana amin'ireny fanomezana don na matériel izy ireny. Ary izy io tsy mahakasika mpanjakana satria andry zareo le don natolotra zany dia na zany na tsy zany ara-nefa dia manao ihany ny CCO hoe ary misy anefa fifanarahana rehefa misy don ohatran'ireny misy fifanarahana miaraka amin'ilay mpiara-miombonantoka ny tamin'ny alalan'ny PNUD zany dia voatonontonona hatramin'ny fianakaviako le izy. Zay ve le tena fanaovana politika fanambotehana tsotro zao fotsiny io tale ara-barotra ao amin'ny orinasa voatonontonona io toboko izay orinasa manana maha izy azy na teo na manoloana ny mpiara-miombonantoka na manoloana ny sehatra miankina na tsy miankina na ny institution publique na olon-tsotra nizaniza tsisy zay tsy mahafantatra ny zany orinasa sy ny notoriété an'izany orinasa zany faiza manao
zay moa zavatra hafa mihitsy fa tsy an'ilay taliara-barotra io tsy an'io vadiko io tompoko azo amarinina ny zany naizana izy mpiasa tsotra taliara-barotra ao amin'ny orinasy io izy io mandritry ny 90 taonany fa tsy hoe ve zao raha ohatra koa ny zany eny preuve na bonne foi koa zany zavatra zany raha ohatra nitetika ho ihany nodikodina ny zavatra le zavatra aloha tsy ho voahodikodina mihitsy satria dans matériel meny pnude le izy fa tsy vola fa raha hoe anodikodina zavatra zany ve asa ngamba ny sasany nefa zatran'izany tany aloha tany dia mody mamorona orinasa kely zay tsy manana fivarotana eny ananiny eny akory ohatra na hoe nalaina ny vola dia naodikodina dia avy eo tsy misy ilay fitaovana amafisina ihany fa raha don avy amin'ny pnude ilay izy maninona no tsy nalefa tany amin'ny pnude ilay facture fa ny CCO no nandray azy tsy tokony bon de livraison fotsiny ve no nomeny CCO tsy misy fanapotehana ny fianakavian'ny ministry ny atitany arak'izany ny filazana fa kosa tsy fanarahan-dalàna tsotra zao no nataon'ny ministry ny atitany aoka tsy afangaro ireo ka atao fialana bala fotsiny ny resaka politika tsy misy ihany koa izany resaka politika maloto izany ny ministra no tsy manara-dalàna aiza ny firenena tan-dalàna amin'izany ireny zany no olona mitondra ny firenena fa dia andrasana zay vokatry ny fanadiadiana ataon'ny Bianco araka ny voalaza teo ny azo amtinana ny fandaharana teto dia zao natao ny famakafakana momba ny fitantanana ny raharam-pirenena indrindra ireo zay no heverina fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy na tsy manara-dalàna raha mihevitra ny ampandroson'ny firenena ao anatin'ny fotoana fohy ny mpitondra dia azo lazaina fa mifanohitra amin'izany aloha ny vokatra azony miamahantra trany ny vahoaka malagasy ity ny somim-pandaharana ny 12 ny volana aogositra ity no maneho izany fahantrana izany efa samy nahafantatra isika rehetra fa ity taona ity no nampitondra faisana ny vahoaka malagasy no ny vokatry ny valana retina coronavirus ny fitadiavana andavanandro mihitsy no potika satria tao ny very asa tao ny tsy afaka ny asa ara-dalàna no ny fepetra ny fihibohana izay no raisy ny fanjakana samy niarana hita ihany koa fa ireny fepetra ny raisina ireny dia tsy nisy mihitsy ny mesure d'accompagnement fa noraisina fotsiny tena vela irery teny ny ankamaroan'ny vahoaka izay tonga amin'ilay fitenenana hoe samy mandeha samy mitady vokany sahirana sy miamahantra tanteraka ny vahoaka malagasy tsy naomby mihitsy ny paikady izay nampiara ny fitondrana tsy nisy fiantraikany mihitsy izany paikady izany ary vao maika aza ny tarika korontana teny anivo ny fokotany maro vokatra izany dia ny vahoaka ihany no mitady izay amelomany ny tenany raha ny eto andrenivohitra manokana dia hita tokoa fa dia miamaro ireo taxi bisiklety sy ireo sarety lasa mitondra olona raha toka tsy mba fahita zany teo aloha ireny dia midika fa tena sahirana ny vahoaka azo lazaina fa mienitra ny firenena satria tsy manana paikady amronanasa ny fitondrana ny fepetrana tao an'ireny sokaziny olona ireny moa dia vao maika aza no giazana ny bisikletan'izy ireo miasa zay miandro olona satria tia ny asa tsy isolo le asanay zany dia manao an'le taxi bisikleta mba misy vola amelomanay vady aman-janaka dia raha va mitondra double zay dia teo aloha izy efa tsy nanimina dia zao zay raha va mitondra double dia alainy ny bisikleta hoe mitondra double zany ny akany an'le bisikleta dia avy eo raha tsy mandovoly anay dia hoentiny ihany le bisikleta mandovola izy eo amin'ny zareo ihany za zao tamin'ny herinandro iny tratra dia ray alina naloha dia 5 forerany mamasina any indraindray ry anosopatrana tamin'ny maraina mihitsy zany tsata dia hoe tsy afaka mitondra anakiroa le zodavy zany tsata teo akady vahoaka dia zany niakatsana nanona tary dia tsy tatsata eny manakana ihany izy fa eny amin'le repoint reny fa manina onareo sakana hoe tsy mahazo mitondra olona hono zay nefa ne olona ray ihany metinay nefa mba misy mela elanelany ihany na dia hoe kely ary fa misy raha saretina zany zao manao vata-bongo tsy manino fa le bisikleta tena ala mihitsy nefa tsatra indrem-pandeha zao fa 2 arivo nalainy tena ohatrany tsy fantatra mihitsy zao anaovany anzary rehefa efa be dia be ihany le lasany tanika
misy le olona manaraka ny bisikileta any misy mijanona. Ireny ny fitaranan'izy ireo tamin'ireny fotoan'ireny. Marina fa misy ny fepetra ara-pahasalamana. Fa inona marina moa no fanampina nataon'ny fanjakana azy ireo? Ireny taxi bisikileta ireny na ny sarety mitondra olona ireny dia taratra fa tsy misy asa ary miamahantra ny vahoaka malagasy ary ny mpitondra fanjakana tsy manana vahaolana. Ireny karazana asa atao ny vahoaka sy ny kere any atsimo no fisehoan'ny fahantrany ny malagasy. Mbola sa ilaza ihany ve ny fitondrana fa naomby ry zareo teo amin'ny lafiny fampandrosoana. Ireo izay nilaza fa nanao fitsikerana bontolo, izany dia tokony ahatsapa fa tena latsaka andavaka ny firenena. Averina indray fa porofo mitohoka amin'ny tendany ny filazany ny banky iraisam-pirenena fa nanatombo olona miisa ray faingo 4 tapitrisa indray ny olona tena mantra eto amin'ny firenena. Izany hoe mihemitra ny firenena fa tsy mandroso. Raha mbola misy moa samy laza fa tsikera bontolo na resaka politika fotsiny no atao teto, dia azo lazaina fa isan'ireo olona vitsy na azo tombotsoa tamin'ny fitondrana ity ry zareo, na ihany koa nanao fanainina manakipiny masony amin'ny fahantrany ny vahoaka. Raha misy ny tena fitiavatany razan'ny mpitondra, sahi mitsikera sy manitsy ny zavatra tsy mety, avy amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'izy ireo. Koa isy fanovana ve amin'ny taona 1 amby 2024 ity? Fa ahoana marina e!